Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Ivavaka antsika tompoko ametraka ny fotoana rehetra eto eo ampelantanan'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao, velim-pisaorana mankalaza anao izahay. Mbola misaotra anao mandrakariva Jesosy eo, na hatratra izao maraina izao, ary mbola afaka manome voninahitra ny anaranao, mbola afaka hizara ny hatsaranao. Tompo malalo, anandratra fonanao, anandratra fonanao raha mbola velon'aina. Koa midina mitenena eto ianao Jesosy. Aoka ianao ny hanokatra ny lelako, aoka ianao no ampiteny a Jesosy. Ka izay rehetra tsy avy aminao dia foano, izay rehetra tsy avy aminao, ny teny rehetra tsy avy aminao Jesosy, dia sory, ongodo, ny devoly mpangala teny rehetra dia fa dorako amin'ny rano, ny zanatsy fikalefan'ny Satana rehetra dia fa dorako amin'ny rano amin'izao video izao. Fa aoka ianao no hanatrika Jesosy, ka ny teny rehetra izay mivoaka eto dia ho tonga afo izay rehetra ho lazaina eto. Ka hikasika ny zanakao, hikasika ny zanakao rehetra Jesosy n'aiza n'aiza, satria anao Andriamanitra dia teny, koa mitenena Jesosy amin'ny vahoakanao, fa vonina izay iainao anao. Misaotra Jesosy. Amen. Alleluia. Ny fijoroana vavolombelona zany ataoko amintsika dia ny hoe ny mirakla aorian'ny fankatoavantsika ny Jesosy. Mankatoa aloha tsika dia tonga ny mirakla aorian'izay. Tsy ny fahagagana aloha ny hazakazana aloha, fa tsika aloha manaiky ny teniny, manaiky izay lazainy amin'izay fotoana izay tonga ny fahagagana ataon'i Jesosy. Alleluia. Ry havana, nisy fotoana zany tao anatin'ny retirety izaho, tao anatin'ny fitokanana. Dia izaho tao anatin'ilay fitokanana, tsy tafandrimandry aho satria za tsy niasa tamin'io fotoana io, tsy nisy vola, tsy nisy ninina. Dia izaho tamin'izay zany voalohany dohany nandraisako amin'i Jesosy, dia efa nizara tamin'ny YouTube tamin'izay fa a français, nizara ny témoignageko fa tamin'ny teny vazaha. Dia rehefa teanelan'ilay retirety nataoko zany aho, an'ilay fitokanana nataoko, dia anatiny ao anatin'ny retirety, anatiny mitady asa. Dia izay zavatra izay tsy nakasitrahany Tompo, satria matoa tsika mitokana dia ho an'i Jesosy. Rehefa mitokana atsika dia mamono telefona rehetra. Alleluia. Nefa zaho tamin'io fotoana io mbola ny contact olona tsy ery mitady asa, satria sady mitokana aho no mieritreritra hoe ahoana ny andafako fatrano, ahoana ny hoaniko, ahoana ny hosotroiko Jesosy. Tonga nahita asa anankiray aho dia lasa aho nandeha, navelako ilay fitokanana izay nataoko, satria nieritreritra aho andefa vola ho any ankonako, ny fatranoko, ny sakafoko. Izay no tenin Jesosy amintsika hoe aza manahy izy ny miohaninareo sy ny sakafonareo, ny sotroinareo. Mira zany tsika tsy manahy an'ireny intsony ry havana. Mira tsika zany tsy miahy an'ireny, tsy sahirana amin'ireny intsony, fa hain Jesosy izay hatsara atsika. Fa ny voalohany indrindra takiany Jesosy amintsika zanany dia ny mankatoa azy aloha, manao ny sitrapony aloha, ny asany aloha, izay rehetra teneniny aloha ny akatoavintsika, zay tsika. Dia Jesosy amin'izay manao ny sisa, anjarany ny sisa rehetra. Kanefa kosa za tamin'io mbola ao ilay nofo be, dia lasa nandeha tany amin'ilay toerana izay hiasako. Alleluia. Talohan'io fotoana io zany, talohan'io rehefa lasa zany eo nandeha dia tonga tany amin'ilay, satria ilay izy efa ela le témoignage manko dia miala tsiny misy tsy tadidy kely, dia tonga tany amin'ny toerana ny asako zany aho nisy rahavavy anankiray isolo ny asany aho, malagasy mitovy amiko zany, dia isolo ny asany aho fa andeha izy ody. Ny voalohany zao tonga tany
matory aho vao natory aho de voly tonga nanakendana nikendainy seporiny aho tao anatin'le trano ny fo avy eo de izy hoe zaho tsy hiasa tsony zaho tsy hano hiasa ato tsy mety amina fa manino izy rehevavy non tsy mety oa de farandao moa izy fa hiteny an'le ramatoa de kainy tompo zany tsy faly am'izao nandao an'le hoe efa nasainy tokana nefa maimaika am'le hoe tsisy vola tsisy sakafo de lasa nandeha niteny am'le ramatoa zao tsy afaka hiasa tsony tezitra le ramatoa fa tsy hitany ataony de naveriny aho nody de tam'izao le kendain'le devoly tsapako mihitsy hatramin'ny tanany ny haronony hatramin'io azafady fomba fiteny amin'io molotro ny haronony ny vavako tonga taty am'izay zany anaterin'le ramatoa nody ny nifiko ny vonto na rary tsy afaka niteny aho tsy afaka nanao ninina aho de aretina ino aty izy nefa zaho tsy marary nify de ay le devoly zany tena hoe tafiditra zany hoe nisy varavarana ny sokatra zany ao navelan'ny tompony tranga mihitsy izy ahatonga sainanao hoe tsy hany ny lalandehananao de marina tokoa ry havana satria taorian'iny tsy lasa mihitsy le raha vavy soloko nefa hoe après 1 mois izy mandeha afaka heritaona izy vao nandeha le raha vavy ay tsy sitrapony tompo zao ny andeha akany dia niverina tao an-trano de nivavaka ao nanomboka ny hariva hatramin'ny marainy androany aho za de tsy nafanafody fa misokatra ny molotro misokatra io vavako amin'ny anaran'izao satria tsapako mihitsy le izy asany devoly satria hitako mihitsy izy mangarina ny vavako hitako mihitsy misy zavatra sitriny any amin'ny vavako de atonga harary asany devoly mihitsy zany izy nivavaka misokatra ho an'ny vavako androany tonga kaikaiky maraina nanomboka ny sokatra ny molotro nanomboka niala le fanaintainana tena hoe nikapony Jesosy mihitsy zany satria tsy nakatony teniny tsika zany mila makatoa aloha de manaraka ho azy ny fahagagana ataon'i Jesosy. Haleluya. Faranao ena Jesosy hipetraka tsy hiteny tsona fa hipetraka ao anaiky anao hiditra amin'ity retirety ity anohy ny retirety de nipetraka ao nanohy ny retirety koa de tamin'io fotoana io zany za efa nizarany témoignage azy karaka ny teneniko teo any amin'ny YouTube fa amin'ny teny vazaha dia nisy olona anankiray nitady ny contactako izy vazaha any a France tsy haiko mety isy angamba izy anao vazaha mihitsy izy fa vazaha tsy haiko vazaha iny izy fa rehefa avy eo nifampiresaka zany zay nangatany ny numeroko de niresaka izay nifampiresaka de zao izy fa minao an Krista ihany koa. Alleluia. De aveo de niresaka zay de miresaka momba an Jesosy miresaka mifampijoro vavolombelona zay le de faly gagabe zao fa hoana hoa no tira vavy ty hoa maro izy nenoko ny témoignage fa ny anao izy nakasika de nampianatra anahy izy niteny tamiko izy nampianatra niteny felanao izy mila anao mivavaka foana mitokana felanao izy mila mamaky baiboly foana felanao izy mila anao miditra mefitra anao mangingina foana efa nanomboka niteny efa ngamba tadiditsika fijovombela tatako taloha fa zao mbola tsy niteny manko fa io vazaha io vehivavy io niteny anahy tam'izay tsy fantatro zany fa tena hoe avy aiza ho ary ty vehivavy ty isan'andro izy miantso anahy de mampahery anahy ahoana ny ara-panahinao de miteny aminahy foana mitandrema mivavaha foana raha ianao rery foana mila mitokana fahitany voninahitra an Jesosy efa hatram'izay Jesosy efa niteny anahy. Haleluya. Miantso anahy foana izy. Amen. De miresaka zay mifampiresaka amin'ny français de tena hitako feno fifaliana miresaka aminy mampahery anahy izy mitandrema amin'ny diantsika maha-kristiana mananatra anahy zavatra be de be izy ry havana tamin'io fotoana io satria zay mifampiresaka za tsy niteny hoe tsy nangataka vola tsy naninina aminazy fa ho izy hoe
inona ny zavatra ilainao an-trano. Fa zaho fotsiny teny hoe zao nitady asa atao tsy nety ny asako dia niala ny asa dia mipetraka amin'izao. Inona daholo izy zavatra ilainao an-trano. Inona ny tsy ampy, inona ohatrina ny ofa-jiro, ohatrina ny ofan'ny trano, ohatrina ny jiro, ohatrina rehetrarehetra ho izy fa alefako. Nandefa vola taty amiko izy tamin'izay fotoan'izay gaga be nefa olona tsy fantatro izy, tsy haiko ave izy. Ary na ny fomba fitenin'ny fizarany an'ilay teny amiko tena hitako hoe avy amin'ny Jesosy marina le olona iraka amin'ny Jesosy izy. Fa ny tsy fantatro fotsiny hoe olombelona ve izy anjely, satria voapehiny daholo ny hofa-trano, ny jiro, ny rehetrarehetra. Mbola niresaka kely zay taorian'iny, aorian'iny izy tsy hitako tsony. Ny jery ny anarany aho, hafa moa hoe ny bloqué anao, fa tsy ny bloqué anahy izy. Fa tadiaviko, nana numéro WhatsApp izy, ny resaka zay tamin'ny WhatsApp, jereko amin'ny WhatsApp, tsy hitako tsony numéro-ny. Halleluja. Manao miracle Jesosy ry havana. Zay ataoko hoe maniraka izy na ny anjeliny. Satria zaho tamin'io efa hoe hipetraka zany a Jesosy ahoana ny vatraniko dia efa apetrako aminao. Satria zaho nandeha niasa naverin'ny tompo avy any dia nipetraka aho. Dia io vehivavy io nataony fitaovana vazaha izy. Ka tsy haiko amin'izay zany satria zany izy rehefa avy eo vita ny zavatra rehetra nataony, ny commission nandefa ny vola na mpianatra anahy izy, na nanatra izy, mila mitandriny ianao, mila ianao mitokana rery fa ho hitanao voninahitra an'i Jesosy. Halleluja. Aorian'iny izy ry havana tsy hitako tsony. Eo tonga saina hoe anjely. Amen. Misy ny anjely tahaka ny olo hitantsika io rahan'i Jesosy. Misy Jesosy mihitsy midina maka endrika olona. Amen. Satria izy vehivavy dia izy hoe anjely. Tena ny teny tamiko izy felana. Efa ny tenako hatramin'izay Jesosy. Mitokana fa ho hitanao ny voninahitra an'i Jesosy. Mamaky baiboly mitokana, mivavaha ao amin'ny efitranonao mangingina. Efa ela Jesosy niteny tamin'izany ry havana. Tandremo miazakazaka amin'ny miracle, tandremo miazakazaka amin'ny fiangonana etsy sy eroa. Efa niteny amiko, efa ela ny tompo tamin'ny alalan'io mpanompony izay niresaka tamiko io. Nitadiaviko ny numéro-ny any amin'ny WhatsApp, any amin'ny messager, tsy hitako hatramin'ny anarany, tena nifafa totalement. Halleluja. Izany hoe ny ran'Andriamanitra zany izy anatanteraka anao mission hanampy anahy amin'ny arabola sy avitako an'ilay retirety nataoko. Vita ilay retirety nataoko, voalohany hofa-trano ara-dalàna, isakafo ara-dalàna. Dia raina Jesosy. Halleluja. Izay ny ataoko hoe amintsika izay miaina fankatoavana aloha. Satria zaho maimaika noho ny amin'ny nofoko ty hoe tsy hihinana aho, hofa-tranoko, ny zanako, ray aman-dreniko. Tsy izay no tian'i Jesosy. Voalohany indrindra aloha izy dia manaraka ho azy. Manaraka ho azy ireny omeny Jesosy maimaim-poana. Maimaim-poana nanomezana azy tsy napozy. Amen. Maizava mahagaga ny tompontsika. Aoka tsy ny miracle andeha aloha amintsika, fa ny fankatoavana aloha. Mankatoa an'i Jesosy aloha. Manaiky ny teniny aloha. Dia rehefa tsika manaiky, tonga automatique io ry havana. Automatique ny miracle. Amen. Manaraka ho azy ny miracle atsika zanak'Andriamanitra. Tsy hazakazahantsika io. Tsy hazakazahana mihitsy. Amen. Koa mampahery atsika. Tena hoe Jesosy aloha no arahintsika, ekentsika, dia ho hitanao ny miracle amin'ny fiainanao. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Ho azy eto amin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Amen. Amen. Halleluja.